Alleloia. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a. Sokafantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy 5:20. Genesisy 5:20 dia vakitsika manomboka amin'ny 9 raika amin'ny 30. So vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Genesisy 5:20 andininy raika amin'ny 30. Dia hoy Jakoba, amidio amiko anio ny fizokinao. Ary hoy Esau, indro efa ho faty aho ka mahasoina amiko izay fizokina. Veritsika fakina ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy Jakoba, amidio amiko anio ny fizokinao. Ary hoy Esau, indro efa ho faty aho ka mahasoina amiko izay fizokina. Amin'ity takariva ny alarobia fivoriana ity a, dia ometsika loha hevitra ny fampahirizana izay hoentina amintsika ny namarotan'ny Esau ny fizokina. Ny namarotan'ny Esau ny fizokina. Raha jerevantsika ny Baiboly a, dia manazava mahakasika an'izany a fizokina izany. Misy anarana izay antsoin'ny Baiboly an'izany atao hoe fizokina izany. Ny fizokina dia afoizin'ny Baiboly amin'ny teny hoe zoky. Faharoa, ny fizokina ihany koa dia antsoina hoe voalohan-teraka. Voalohan-teraka. Ary ny fahatelo farany a, ny fizokina na ny olona izay hoe zoky zany ao amin'ny Baiboly a, dia antsoin'ny tenin'Andriamanitra hoe lahy matoa. Lahy matoa. Eto amin'ity andinin'ny soratra masina ity a, raha vakitsika tsara ny tantara, i Abrahama niteraka any Isaka. Ary Isaka nanambady. Ary ny anaran'ny vadiny antsoina hoe Rebeka. Ary rehefa nanananaka Rebeka dia nisy zavatra nahazo azy. Taraina tamin'Andriamanitra izy. Taraina tamin'Andriamanitra izy. Hoy Andriamanitra, fa maninona ary an'izany? Dia avy eo a, nanazava Andriamanitra eo amin'ny 9:20 a, dia hitantsika tsara fa manazava Andriamanitra hoe, ary hoy Jehovah taminy, firenena roa no ao an-kibonao, ary roa karazana ny vahoaka hisaraka
hatrao am-boka ao ary ny vahoaka iray ahery noho ny vahoaka iray ary ny zokiny hanompo ny zandriny. Teto zany dia ahitantsika tsara fa Rebeka dia nanananaka ary kambana ny zanaky Rebeka, zanaky Isaka sy Rebeka zany kambana, fantatsika tsara Jakoba sy Esau. Ny kambana rehetra amin'ny lafiny anankiray aloha dia raha mbola kelikely izy dia ampitovitoviny reny ny akanjony, ary misy aza mitovy mihitsy ny anarany, mitovitovy ny alavany, dia ampitoviana ihany koa ny kirarony, raha mpianatra izy dia ampitoviana ny kitapony, saika mitovitovy ny kambana rehetra. Fa ity kambana anankiray ity dia izao, tsy misy itovizana izy mirahalahy mihitsy. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra fa vao mbola tao an-kibo ny 2:20 dia nifanosika ny zaza. Zany tao zany dia efa nisy ady tao. Vao mbola tao an-kibo, tao am-boaka dia efa nisy ady tao. Jereo koa ny tenin'Andriamanitra hoe firenena roa no ao an-kibonao, hoy Andriamanitra tamin'ny Rebeka. Zany hoe tsy mitovy mihitsy zany, firenena roa samy hafa, vahoaka roa karazana. Nga vitan'izay ihany, ny anankiray mahery ary ny anankiray malemy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny anankiray ho tompo ary ny anankiray ho mpanompo, tsy mitovy mihitsy izy mirahalahy reo. Jereo koa ny tenin'Andriamanitra fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 15:5-20 tsy mitovy ihany koa ny volokodiny izy mirahalahy. Genesis 15:5-20 ilay teraka voalohany dia mena ary tahaka ny fitafiana voloina ny tenany, manontolo ka nataony hoe Esau no anarany. Ary taorian'izay dia teraka ny rahalahiny ka ny tanany azo nanombelany tongony Esau ary ny anarany nataony hoe Jakoba. Tsy mitovy na dia volokodiny izy mirahalahy, ny anankiray malama, ny anankiray misy volovolony. Zany hoe tena tsy mitovy mihitsy izy mirahalahy reto. Ary zao koa ny asany izy mirahalahy koa tsy mitovy. Ny anankiray mpiasa, mandeha any anaty ala any izy miasa. Fa ny anankiray indray mpitoetra anday. Jakoba zany mpitoetra anday. Zany hoe hirakiraka madinidinika ao an-trano ao izy, tsy miala ao an-trano ao mihitsy izy. Eny fa na dia ny fitiavan'ny ray sy ny reniny aza dia tsy mitovy ihany koa tamin'ireto kambana ireto. Neny Esau, neny Isaka, Esau ny azo miteny. Io Esau io mantsy manao ampy, rehefa avy any mihaza avy any izy dia manao ampy ho an'ny Isaka. Ary zay ny itiavan'ny Isaka azy. Fa neny Rebeka indray Jakoba ny azy no tiany. Nefa samy zanaka. Ary nisy fotoana reraka avy tany anala tany Esau. Tsy nahazo ninona mihitsy izy na dia vorona anankiray aza. Reraka izy, angamba izy avy lavitra, reraka. Ary tamin'izay fotoana izay nahandro rombonemba Jakoba. Dia mahandro voanemba eo Jakoba, andrahoany tsara. Tamin'izany fotoana izany moa voanemba
hohanina amin'ny mofo zay zany ny sakafo ohatra mampime ihany raha zany ny sakafontsika atoandro fa tamin'izany fotoana zany a voanemba sy mofo zay zany ny sakafo nona be Esau dia hoy izy tamin'i Jakoba mba omeo ahy io mena io na io voanemba io zany dia hoy Jakoba taminy tsy omekomeko anao foana io fa midio amiko no fizokinao omeko anao io mena io omeko anao io voanemba io raha io no tianao fa midio amiko aloha ny fizokinao dia ndao ane iverenantsika vakina ny andininy fa 1:30 dia hoy Jakoba amidio amiko anio ny fizokinao ary hoy Esau indro efa ho faty aho ka mahasoina amiko zay fizokina dia hoy Jakoba taminy miana ary amiko mihitsy ianao mianina amiko mihitsy ianao fa omeko anao io mena io omeko anao io voanemba io raha io ny tsy aritao raha io ny tianao dia hoy Esau tamin'ny Jakoba eny ary mianina amin'Andriamanitra fa manomboka androany a ianao zoky a fa za zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izany no nanamavoiny Esau ny fizokiny zany hoe tena nataony tsinotsinona mihitsy le fizokiny le mahavoaloha teraka azy le mahazoky azy le mahalamato azy nataony Esau tsinotsinona mihitsy dia nihinana izy nianina izy dia nihinana dia hoy Jakoba hoe ampiko mofo mihitsy dia nomeny Jakoba mofo ihany koa izy dia rehefa voky Esau dia lasa izy tenin'Andriamanitra nefa milaza ndao ny vakitsika ny Genesis 17:20 andininy voalohany Genesis 17:20 ary zao no niseho rehefa antitra Isaka ary pahina ny masony ka tsy nahita dia niantso any Esau lahy matohany izy ka nanao taminy hoe anaka ary hoy kosa izy taminy inty aho ary hoy izy indro ankehitriny efa antitra aho ka tsy fantatro ny andro afatesako koa ankehitriny masina ianao alao ny fiadinao dia ny tranonjana tsy pikanao sy ny tsy pikanao ary mankanesa ny antsaha ka hitondray azy aho ary ianao viany-py aho araka ilay tiako ary ento aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano anao mielohan'ny afatesako fa maninona no tsy izy mirahalahy no natsony Isaka fa Esau lahy matoa fa maninona Isaka tsy niteny avetina reo mirahalahy fa le zoky le lahy matoa le voaloha teraka Esau no natsony Isaka satria mantsy dia tena anisan'ny tena zava-dehibe mihitsy ity fizokina ty ry havana tena zava-dehibe teo natren'Andriamanitra mihitsy ary tsy misy mahazo tsodrano tsy misy mahazo tsodrano raha tsy ny lahy matoa ihany ary na dia amin'izao andro iainantsika zao azy anie hoy ny fitenenana hoe ny tsodrano zava-mahery tsodrano zava-mahery ilaina ny tsodrano Jesosy mialohan'ny akarany any an-danitra dia ny tsodrano ny mpianatra alleloia 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 ka izay le tsodrano zay tena fitahina lehibe mihitsy zay ary tsy misy mahazo an'izay raha tsy ny lahy matoa ihany ny voaloha teraka ihany
ary tsikiaritry Rebeka. Ny mahasarobidy ny tsodranin'Andriamanitra io dia nanao fomba mihitsy izy, tena nanao afiatsiana mihitsy izy mba hahazahoana n'le tsodrano. Mandana anaka, mandana atao zay zavatra saiko ataonao, anaovo ity akanjo voanamboariko mihitsy ity, ataoko mitovy amin'ny volokodiny Esau, anaovy ty fa i Esau rahalanao mbola lasa niazy zany izy, mbola ela be izy vao tonga eo, angamba mety mbola tsy nahazo azy izy zay, fa andany ianao malakilaky ianao, aingakaingany ianao, anaovy mihitsy ty fitafiana ity dia am'izay fantatry ikaky ianao fa zao Esau zanany ianao lehilahy matoa, dia zao itsodrano anao izy. Inona tokoa ny zavatra niseho? Nahazo tsodrano Jakoba, voatsodrano Jakoba, azony Jakoba ilay fitahina. Ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao be dia be ny andiny soratra masina, teny fikasana ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa Jakoba dia anisany voatan'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina milaza manao hoe aza matahotra ry Jakoba kankana, fa momba anao raha mita ny rano ianao dia tsy hanafotra anao ny rano, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy handoro anao ny le lafo. Alleloia. Lasa ny Jakoba lay tsodrano. Tamy avany amin'izay Esau, orikaky io, tsodrano ray ihany fa nomenao vangatsy ianao le teo, efa lasa ny rahalanao ny tsodrano, lasa ny Jakoba rahalanao. Fa inona zany ny ao zay Esau? Ny ianao kosa anaka ozona ny ianao. Lasa ny Jakoba rahalanao le tsodrano, lasa ny Jakoba rahalanao le fitahina. Motsy marin'izany raha lasa anabavy, lasa atsika le fitahina. Alleloia. Ka tsy Jakoba ihany no mandray an'izany fitahin'Andriamanitra zany, fa amin'izao andro ny fahasoavana zao, hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:1 manao hoe misaora ny Jehovah le fanaiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Ny fitahin'Andriamanitra anao, ny fikarakaran'Andriamanitra anao, ka tsy lehilahy matoa ihany, satria raha ny lahy matoa ihany mantsy ny mahazo ny fitahina sy ny tsodrano dia zao ianao zany faralahy, raha amin'izao andro ny fahasoavana zao dia manaty antoka ianao zany. Fa zao misaotra ny Jesosy tsika, ny fahasoavana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'izao andro ny fahasoavana zao, iza ny mahazo ny fitahin'Andriamanitra, iza ny mandray an'izany fitahin'Andriamanitra izany? Zay nateraka Andriamanitra raha lasa anabavy, zay nateraka indray dia mandray ny fitahina avy amin'Andriamanitra. Raha tsapanao efa tena afaka tamin'ny eloka ianao, hoy ny asan'ny apôstôly 2:9-20 zay milaza manao hoe Andriamanitra zay naniraka ny zanany ho amintsika voalohany indrindra, mitantsika isam-batan'olona izy amin'ny fialantsika amin'ny eloka. Alleloia, alleloia. Mitantsika Andriamanitra, efa lasa atsika le fitahina. Tsy ny lahy matoa ihany tsy tamin'ny andro ny lalàna ihany fa zao amin'izao andro ny fahasoavana izao nomen'Andriamanitra anao ihany koa ny fitahina. Alleloia, alleloia. Ny famelan-keloka sy ny famonjena dia fitahina tsy voavidim-bola izany. Alleloia. Diso mihitsy le olona taloha le mividy famelan-keloka reny. Manota le olona dia mandeha any amin'ny mopera ohatra dia mividy ny taratasy, ohatra ny misy taratasy zay dia mikofesy dia misy famelan-keloka vidiana. Tena tsy ara-baiboly zany. Fa ny fitahin'Andriamanitra anao, fahasoavan'Andriamanitra anao, maimaim-pony zany raha lasa anabavy. Maimaim-pony, raisinao maimaim-pony avy amin'Andriamanitra izany. Alleluia, alleluia. Voatsodrano Jakoba. Dia hitatsika fa hatramin'ny zanaka Jakoba aza Josefa dia zao nataon'Andriamanitra fitahina.
aleloia aleloia ho iny tenin'andriamanitra inona ihany koa ny zava-miafin'io fizokiana io zay takona tamin'ny Esau. Da hoe jerevantsika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Genesisy 7:7. Inona ny tombontsoa anao ko anao zay zoky lahy matoa voaloha teraka ao amin'ny fahasoavana. Genesisy 7:1. Ary niantso ny zanany lahy Jakoba ka nanao hoe mivoria anareo mba anambarako aminareo izay ho tonga aminareo amin'ny andro farany. Miangona ianareo ka mandrenesa ry zanaka lahin'i Jakoba ary mieno any Israely rainareo. Ry Robena lahy matohiko ianao, eriko sy voalohan'ny tanjako, manatombo mpisandratana, manatombo kery. Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Enao zay efa nateraka Andriamanitra, ho eo tao aminao teo hoe tsy hita amin'ny andro ny lalàna ihany fa maty androka ianao zay lahy hevina faralahy, fa amin'izao andro ny fahasoavana izao. Inona ny fizokiana ho anao zay nateraka Andriamanitra, ho anao zay efa natsapa fanateraka indray. Manatombo mpisandratana ianao raha lasy anabavy, manatombo kery ianao. Raha pitahana amin'ny olona tsy mivavaka dia izao manatombo mpisandratana ianao. Vovoka nisy atsika teo aloha fa nasandratra Andriamanitra ianao raha lasy anabavy. Ny adalany zao tontolo zao no fidin'Andriamanitra mpamenatra ny endry. Nasandratra Andriamanitra ianao, nitahian'Andriamanitra ianao. Tsy toy izao ny fiainanao fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fahasoavan'Andriamanitra na toy izao anao raha lasy anabavy. Narary ianao, Andriamanitra nanasitrana anao. Aleloia, tena nanandratra anao mihitsy Andriamanitra. Ary tsy vitan'izay fa zao ho anao zay nateraka Andriamanitra, ho anao zay mandray an'izany tombontsoa amin'ny toerany mahazoky zany. Raha tamin'ny andro taloha zany raha raisinao ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'izao andro ny testamenta vaovao izao dia izao manatombo kery ianao raha lasy anabavy eo. Manao valelo mafy be ianao voninahitr'Andriamanitra ny amin'izany. Manatombo kery ianao, izany hoe io hery ao anatinao io nampiavaka anao amin'izao tontolo izao. Aza mampitovy ny tenanao amin'izao tontolo izao fa ianao dia olona manatombo kery. Manana hery ianao, hiatrehanao ny adinao isan'andro raha lasy anabavy eo. Ary hoy Samsona milaza manao hoe raha miala ny hery ato anatiko dia hitovy amin'ny olona rehetra aho, fa io herin'Andriamanitra zay mitoetra ato anatiko io ny tsy mampitovy amin'ny olona tsotra rehetra. Zay rehetra nandray azy ozy ny soratra masina dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Aleloia. Ary hoy Jesosy milaza manao aza miala eto Jerosalema mihitsy aloha ambara-panafinana aloha amin'ny hery avy any amin'ny afo. Aleloia. Manatombo kery ianao raha lasy anabavy. Ny olona miorooro amin'ny herin'ny maizina fa zao ianao manana fahefana, manana hery ao anatinao, tsy miontsona mihitsy ianao raha lasy anabavy. Tanan'Andriamanitra miaraka aminao. Aleloia. Manatombo kery ianao. Io hery ao anatinao io dia herin'Andriamanitra mahery vaika io. Aleloia. Ary fantatry ny devoly zany. Devoly ane mahalala ny olona zay manana ny herin'Andriamanitra sy ny tsy manana ny herin'Andriamanitra. Jereo ny zanak'iskeva. Ny sionandroka devoly izy nefa tsy nanana ny herin'Andriamanitra. Fa ianao kosa ao aminao le famantarana manaraka zay mino. Aleloia. Satria ianao nateraka Andriamanitra, satria ianao efa mibebaka, satria ianao efa nafiny fahotana, efa olona afaka, satria ianao efa olona nateraka indray dia izao famantarana naraka zay mino ihany aminao. Manatombo kery ianao. Aleloia. Aleloia. Talohany ianao tsy nainjoro vavolombelona fa zao ianao samy joro vavolombelona satria herin'Andriamanitra ny ao anatinao. Aleloia. Aleloia.
enona ihany keo ny tombontsoa ao ambadika zany fizokiana zay namidiny Esau zany zay tsy fantatra Esau mihitsy le fitahian'Andriamanitra. Taony jerevantsika ny Exodosy 7:12 andininy voalohany. Exodosy 7:12 ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy nanao hoe amasino ahy ny matoa rehetra dia izay voaloha teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na ny olona na ny biby ahy ireny. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona tsarovy izao andro izao zay nivoanareo avy tany Egipta tamin'ny andro nandevozana fa tamin'ny tanàna mahery no nitondran'i Jehova anareo nivoaka avy tany Egipta tsy nisy mofo tsy hisy mofo misy lalivay hohanina. Aleloia. Amasino ahy ny matoa rehetra dia izay voalohateraka rehetra. Tamin'ny andro taloha zany dia amasinina ho an'Andriamanitra ny lahy matoa rehetra. Amasinina ahoana moa zany ozy ianao? Manao ny raha fisoronana ampidirina ao amin'ny Levita ao amin'ny fokon'ny Levi zany ny lahy matoa rehetra. Dia manao ny raha fisoronana ao izy sahala amin'ny pastera zany amin'izao fotoana izao. Ny lahy matoa rehetra ny voalohateraka rehetra dia an'Andriamanitra. Zany hoe tsy misy anavahana fa ny lahy matoa rehetra. Raha amin'izao andro iainantsika zao zany raha miteraka zany ianao dia zao tsy azonao alefa mandeha manao dokotera na mandeha manao ingénieur na mandeha miasa hafa na mpampianatra na sahala amin'izany fa zao tsy maintsy omena an'Andriamanitra. Amasino ahy o Jehova ny voalohateraka rehetra. Fa amin'izao andro ny fahasoavana izao kosa ahoana ny voalaza ny tenin'Andriamanitra? Tsy isy an'izany intsony amin'izao andro ny fahasoavana izao fa ny antso maha-pasteur na missionnaire na évangéliste dia zao antson'Andriamanitra ireny. Fa zao raha ny matoa ihany na ny voalohateraka ihany no amasinina ho an'Andriamanitra dia maty antoka zany ianao lahevo na faralahy. Fa zao amin'ny andro ny fahasoavana dia zao an'Andriamanitra isika rahalahy sy anabavy eo. Zay nateraka Andriamanitra tsy ny voalohateraka ihany fa zao zay nateraka Andriamanitra zay nateraka indray amin'izao andro ny fahasoavana izao dia zao an'Andriamanitra ianao. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe na iza mikitikitika anareo dia tahaka ny kitikitika ny anak'Andriamasoko. Jehova hiato anareo fa ianareo kosa angina satria an'Andriamanitra ianao. Ary ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jakoba manao hoe ry Jakoba ahy ianao. Anahy ianao izy Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Tsy Jakoba ihany, ianao ihany koa. Iteny aminao Andriamanitra hoe an'Andriamanitra ianao. Tsy any devoly intsony ianao, tsy manao ny sitrapony devoly intsony ianao, fa an'Andriamanitra ianao rahalahy sy anabavy. Prailova amin'ny Kristy ianao. Jerena izany voninahitra lehibe zay miandry antsika zany rahalahy sy anabavy io. Dia tsy fantany ny sasan'izany fa mbola lasandray izy mandeha any amin'ny fahotana, mbola lasandray izy mitomany iverin-dala, mitomany iverina any Egipta. Jerena izany tombontsoa lehibe omen'Andriamanitra anao zany rahalahy sy anabavy. An'Andriamanitra ianao, arovan'Andriamanitra ianao, tahian'Andriamanitra ianao, zanany ianao, karakarainy ianao, adidiny mihevitra anao. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Mafimafy ny aleloantsika fa an'Andriamanitra isika. Aleluia, aleluia, an'Andriamanitra zasy ianao. Ary rehefa ho avy Jesosy dia ahoana ny ataony? Haka ireo azy izy. Anisany an' Jesosy venora rahalahy sy anabavy. Anaova alelo mafy be no voninahitr'Andriamanitra ny amin'izany. An Jesosy ianao. Paoly teniteny milaza manao hoe fantatro izay inoko. Zany hoe tena misy fahazonantoka mihitsy ao anaty an'Andriamanitra ao. Za tsy amin'izao tontolo izao
za tsy manao sitrapony devoly, za tsy andeha ho any amin'ny fahotanana zaho la tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa hoana an'Andriamanitra aho. Aleloia. Amafiso isan'andro isan'andro amin'ny vavaka ary fa ianao dia an'Andriamanitra ianao ary naniraka amin'ny fanahy mihitsy azy Andriamanitra tomboka sy man'Andriamanitra anao, omen'Andriamanitra anao ny batisan'ny fanahy masina, omen'Andriamanitra anao ny fanahy masina le tomboka sy amin'ny andro fanavotana. Aleloia. An'Andriamanitra ve isika rahalasy-anabavy eo? An'Andriamanitra isika rahalasy-anabavy eo. Ary ny raha fiderahantsika mahafinaritra iniriny tariky ny aleloia isika. Taloha tsika dia tariky ny maloiloy any amin'ny boîte de nuit, any amin'ny labiera, any amin'ny famadiana, any amin'ny zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra be dia be. Fa zao tariky ny aleloia. Aleloia. An'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ô. Aleloia. Jerena izany tombontsoa lehibe zay tsy fantatra Esau zany no amavoiny Esau, nataony Esau tsinotsinona, nametiny tamin'ny anina indraimbava. Tokony ho jerevantsika ny fitahiana zay entin'izany fizokinana zany. Mbola milaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Nomeri toko 7, Nomeri toko 7 andininy 7, Nomeri toko 7 andininy 7. Vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary izao koa no taranaki Arona sy Mosesy tamin'ny andro nitenenan'i Jehovah tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay. Ary izao no anaran'ny zanakalain'i Arona, Nadaba lahy Mato, ary Abio sy Eleazara ary Itamara. Ireo no anaran'ny zanakalain'i Arona dia ireo mpisorona voaositra izay natokany hanao ny asa fanompoana ao amin'ny asan'ny mpisorona. Araka nefa voalaza teo fa ny zoko zany na ny lamatona ny voalohateraka taloha tamin'ny andron'ny lalàna dia izao anisany manampy ihany koa ao amin'ny asa fisoronana. Zava-dehibe zany manao asa fisoronana zany tsy zavatra maivamaivana zany ary tena masina mihitsy zany. Ary ny mpisorona no hitondrany zanak'Israely fanatitra. Ary rehefa hoentiny mpisorona amin'ny fanatitra ka efa avy nanota avy any le olona ka tonga mpisorona mitondra fanatitra dia izao voavela heloka izy, afa-pahotana madio mihavana amin'Andriamanitra indray. Ny mpisorona zany dia izao tena raha tena sarobidy, tena manan-kaja, omen'Andriamanitra voninahitra mihitsy ny mpisorona. Aleloia. Aleloia. Ny lamatoa zany na ny voalohateraka dia izao manao an'izany raharahany fisoronana izany. Fa ahoana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny Petera 2, Petera voalohany, Petera voalohany toko 2 andininy 7, Petera voalohany toko 2 andininy 7. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny antsaran'ilay niantso anareo hiala maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Aleloia. Ianao io anie ka mpisorona raha lasy anabavy, ianao io anie ka mpisoron'Andriamanitra tandremo any amin'izay rehetrarehetra alehanao any. Fa ianao io ka fanaky Jehovah, ianao io ka tempolin'Andriamanitra, manana fahatahorana an'Andriamanitra, ianao io ka olona mpanelanelana mpanota amin'Andriamanitra. Aleloia. Ianao le olona nantson'Andriamanitra hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Aleloia. Ataovy zava-dehibe ho anao mihitsy zany, voantso aho, nantson'Andriamanitra, vonjen'Andriamanitra, mpisoron'Andriamanitra isika. Aleloia. Aleloia. Ary isaorana an'Andriamanitra
ho avy ny fotoana rehefa tonga any an-danitra ianao omen'andriamanitra anao ny valy tisy valy soa ary isy kitana ny satry-boninahitra ao satria ianao mpisoron' Jehova nataona fanao an' Jesosy ianao. Ny mpisorona zany dia sao mampanakaiky ny mpanota, mampiavana ny mpanota amin'Andriamanitra, tory filazantsara izy. Aleluia, aleluia. Tena raramasiny zany raha lasy anabavy, zava-masiny zany, tempolon'Andriamanitra isika. Aleluia. Jereo ane zany zavatra rehetrarehetra zany, zany tombontsoa be dehibe zany ao ambadiky le fizokiana zay namidin'ny Esau, le fitahina, le tsodrano, le voalohateraka, le mahan'Andriamanitra. Jereo koa fa le mahampisoron'Andriamanitra, zany rehetrarehetra, le fitahina, le fahasoavana be dehibe namidin'ny Esau tamin'ny anina ny ray-mbava. Ary nahagaga koa nahitany Jakoba an'le izy. Hitany Jakoba le izy. Ao izy amdio amiko anio ary ny fizokinao. Mianiana amiko mihitsy ianao e. Omeko anao io mena io. Omeko anao io voanemba io e. Raha io ny tianao. Izy tika zany zavatra rehetrarehetra zany keny. Ao ambadiky le fizokina. Ny eniny Esau jereo anefa efa namidy ny Esau le izy dia nitadiavy ny fatratra tamin'ny ranomaso. Vakitsika farany ane zay milohan'ny vavatsika. Hebreo 12:12 andininy 5:12. Ary mitandrema tsara fandrao izy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao izy faka mangidy mitsimboka ampikorotana anareo ho voalotony maro, fandrao izy mpanao fahavetavetana na olona tsy manaja ny masina tahaka ny Esau zay nivarotra ny fizokiny azahoany anina indray-mbava. Fa fantatrareo rehefa afaka izany, raha te andova fitahina izy de nolavina, fa tsy nahita zay ibebahany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Tedaviny Esau le izy, rikako eo, zay ihany ve nisodrano e, angatsy isy fanoroany tsony. Ozy Esau, Isaka, efa lasa ny rahananao nisodrano, ny anao anakaozana. De nitomany izy, de nibebaka Andriamanitra mandrafo amiko, mba meo tsodrano ahy e, mba meo fitahina e, mba meo fahasoavana e. Nibebaka tamin'ny ranomasy fa zao tsy nahita intsony. Ny anao kosa raha lasy anabavy, rehefa lasanao le tsodrano, rehefa lasanao le fitahina, rehefa lasanao le fahasoavana be dehibe zay azonao tamin'Andriamanitra, rehefa voavonjy ianao, natsapa ny famonjena, natsapa fanafahana, tena manana anarana voasoratra any amin'ny boky ny fiainana, ary olona manana fanantenana, aza mity intsony ny fahasoavana raha lasy anabavy. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny boky ny ohabolana 7:20, andininy 7:20 milaza manao vidiny marina ka aza mity, de ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fahazavan-tsaina. Vidiny marina ka aza mity. Aleluia. Fa raha vao amidinao io raha vao amidinao io, dia andeha ny jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 4:9 ho porofona aminao fa misy soratra ny mpivarotra hoe ny entana efa lafo tsy azo averina intsony. Hebreo 4:9 andininy 4. Fa tsy azo atao raha izay efa nohavaoziny indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa natao mpiombona tamin'ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny tontolo avy, nefa ny emotra dia tsy azo avaoziny indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Tsy azo atao izy raha zay efa nohavaozina indray tamin'ny fibebahana. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra, efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, efa mpiombona tamin'ny fanahy masina, efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny tontolo avy, nefa ny emotra
dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ho ratsiratsy kokoa ny anjohan'ny olona izay miverin-dalana, izay mihemotra ny ianao tano mafy izay anananao raha lasa anam-bava. Raha hivavaka sika rehefa avy eo, tano mafy izay anananao raha lasa anam-bava. Tazoa mafy le finoanao, tazoa mafy le fatsapapa amin'izay izany izy hiverin-dalana any, avy ianao sy hiverin-dalana fa ianao mijery an' Jesosy ianao, ianao mandroso foana ianao mino ianao fa natokan'Andriamanitra ho anao ny fiainana mandrakizay. Tano mafy izay anananao Jesosy mandra-piaviko. Hivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao, andohalika hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Tazoa mafy izay anananao, aza takalo ny fanao an'izao tontolo izao, aza takalo any anjara tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ho avy izao ny famadihana, maro ny zavatra izay mety hitoman'ny olona anao, aza mihemotra mihitsy ianao, tano mafy miorena tsara, tazoa mafy ny fatsapapa amin'izay izay efa voarainao fa zao efa nanomana fiainana mandrakizay ho anao Andriamanitra. Nen'ny Esau namidiny fa ny ianao tazoa mafy ny famonjena.